faliana no iarabanantsika tsirairay avy manaraka ny fandiniana ny soratra masina indray amin'ity androany ity. Ny fiadanan'ny tompo ane ho amintsika tsirairay avy. Loha hevitra iarahantsika mijery amin'ity anio ity dia hoe fanambarana loharano kery ara-panahy. Tiako ny sarika ny sainao iverina any amin'ny nosy anankiray antsoina hoe nosy Patmo. Teo amin'io nosy io no nentina natao sesitany ny apôstôly Jaona rehefa no ampangany ireo Romanina fa ny Kristianina no fototry ny fikorontanana teo amin'ny tanàna tamin'izany fotoana izany. No sarana tamin'ny fianakaviany ny apôstôly Jaona. Nentina natao sesitany tao amin'ity nosy Patmo ity ny apôstôly Jaona. Kanefa dia mbola mitoetra mahatoky tamin'ny fanarahana an'Andriamanitra izy. Ilay nofidiny ho tompoina. Ilay nekeny ho Andriamanitra. Efa hitany io Jesosy Kristy io ny fanerasera taminy. Rehefa nampahiratra ny jamba. Efa hitany io Jesosy izay nekeny hatramin'ny farafofinainy io. Nanangana ny malemina nasitrana ny boka. Hitany io Jesosy Kristy io nanao fahagagana. Nampitombo ny mofo-dimy sy ny hazandrano roa. Hitany io Jesosy Kristy io nanangana tamin'ny maty. Io Jesosy Kristy io ankehitriny no ekeny ary nohony fatratra fa Andriamanitra velona. Ka na dia miantrika fanenjehana azy ny apôstôly Jaona, na dia nentina natao sesitany azy, na dia ho vonoina azy, dia tsy niala tamin'ny finoana izy fa Jesosy Kristy tokoa no zanak'Andriamanitra. Ny Apokalipsy 1:7 dia miteny manao hoe: izao Jaona raha alanareo sy namanareo amin'ny fahoriana ary amin'ny fanjakana sy ny faharetana ao amin'ny Jesosy. Dia tao amin'ny nosy Patmo no ny tenin'Andriamanitra sy ny filazana an' Jesosy. Teo amin'io nosy io no ny fikiran'ny Jaona tamin'ny finoany fa Jesosy Kristy tokoa no Andriamanitra. Ka na dia ho dorana velona, na dia ho atsipy ao anaty menaka mamay, na dia hiaritra fahafatesana, dia hoy ny apôstôly Jaona manao hoe tsy hiala amin'ny fanarahana an'Andriamanitra. Ary teo amin'io nosy io Jesosy Kristy nampahery azy, niteny taminy manao hoe: Jaona, izao no alfa sy omega. Aza matahotra ianao, izao no voalohany sy farany. Apokalipsy 1:7. Teny tamin'ny Jaona Jesosy Kristy fa mety hiaritra fahoriana tokoa izy, mety handalo fahafatesana tokoa izy. Kanefa hoy Jesosy taminy eo amin'ny 9:20 manao hoe: izaho la efa velona, efa maty aho, nefa indro velona mandrakizay, sady manana ny fanalahidy ny fahafatesana sy ny fiaina tsy hita. Mino ny apôstôly Jaona fa na dia miatrika fahafatesana azy izy, dia tsy misy dikany aminy izany, satria Jesosy ilay vavolombelony fahafatesana, ilay efa nitsangana tamin'ny maty, dia afaka hanangana azy ihany koa amin'izany torimaso fahafatesana izany. Raha nitsangana tamin'ny maty Jesosy, dia manana hery lehibe handresy ny fahafatesana izy, ary izy ilay Andriamanitra marina izay tsy voatana ny fasana, azo antoka koa arak'izany ny anomezan'Andriamanitra tsika ny fandresena ny fahafatesana sy ny fiainana mandrakizay. Raha hain'Andriamanitra natao tokoa ny nandresy ny fasana, raha Andriamanitra tokoa Jesosy Kristy, dia afaka hanao zava-mahagaga eo amin'ny fiainanao ihany koa izy. Afaka handresy ireo tsy resinao izy, afaka hanova ny fiainanao izy. Tsy manompo Andriamanitra maty isika, tsy manompo Andriamanitra mitoetra ho ampasana isika, fa Andriamanitra velona izay afaka manova ny fiainantsika. Ary naleon'ny Jaona ho faty toy izay hiala amin'izany Andriamanitra velona izany, dia Jesosy Kristy. Ireo mpino maro nandritra ny fotoanany fandimby ihany koa, dia nanaiky aritra hatramin'ny fahafatesana rehefa nanoloana fanenjehana, satria fantatra izy ireo fa Jesosy no Andriamanitra, fantatra izy ireo fa ny tenany no azo gadraina, fa ny finoany kosa tsy azo gadraina. Fantatra izy ireo fa ny tenany no azo finoana, fa ny finoany kosa tsy mety le vonina. Mino izy ireo fa ho ambadiky ny famonjana, dia misy fiainana mandrakizay azo banjinina, mandresy ny zavatra rehetra, satria Kristy efa nandresy ny fasana izany. Inona ny fatorana eo amin'ny fiainanao izay tsy ho hain'Andriamanitra ho vahana? Azo ny ataony manome fanafahana anao tanteraka. Efa hitako
Jesosy Kristy nanafaka olona maro tamin'ny fatoran'ny alkôla sy ny zava-mahadomelona. Efa hitako Jesosy Kristy nanafaka olona maro tamin'ny fahatorany faharatsy-pitondran-tena. Efa hitako Jesosy Kristy nanafaka olona maro tamin'ny fitiava-karena diso tafahoatra. Efa hitako Jesosy Kristy manafaka olona maro amin'ny endrim-pivavahana iainana ivelambelany fotsiny ka lasa niova fo tanteraka nanolotra ny tena no an'i Jesosy Kristy mandra-piala ny fofinainy. Jesosy Kristy dia tsy olon'olom-pona, tsy hoe terateraka ho azy teto amin'ity planeta tany ity. Fa izy mihitsy no Andriamanitra. Zao no ambarany ao amin'ny Jaona 9:9-10. Fa tsy nidina avy tany an-danitra mba hanao ny sitrapoko fa ny sitrapony izay naniraka. Teraka tamin'ny fomba miavaka teto amin'ity planeta ity hanao ny sitrapony ray izay naniraka azy, Jesosy Kristy, ilay zanak'Andriamanitra velona. Izy dia niteny mihitsy manao hoe dinionareo ny soratra masina, fa ataonareo fa ao aminy no ahitanareo fiainana mandrakizay, ao aminy no anananareo izany fiainana mandrakizay izany, ary ireny no manambara. Jaona 5:5-7. Ny soratra masina no isarian'i Jesosy Kristy atsika ilazany fa manondro ny maha-Andriamanitra azy zany, manondro ny maha-mpanjaka ny mpanjaka sy tompony tompo azy. Tantara voasoratra mialoha eo amin'ny soratra masina, ny tantaran'i Jesosy Kristy, ny toerana nahaterahany, ny fomba nahaterahany, ny namadiana azy, hatramin'ny fomba nahafatesany, dia efa voasoratra mialoha ao amin'izany tenin'Andriamanitra izany. Ary ny finoan'ny apôstôly Jaona izay nanoratra ny bokin'ny Apokalipsy dia tsy finoana maniditsidina fa finoana mioripaka amin'ny zavatra mavesa-danja, finoana miorina amin'izay lazay ny tenin'Andriamanitra. Ianao ihany koa dia afaka andray izany finoan'ny Jaona izany raha miala eto androany. Betsaka ny manaraka izao fandarana izao, fa ianao ny tian'Andriamanitra ho fidiana, ho tolorana izany finoana izany, fa Jesosy Kristy tokoa ny zanak'Andriamanitra. Alay fisary an-tsaina ane 700 taona mialoha dia efa hitan'ny mpaminany Mika fa ho Betlehema no ahaterahan'i Jesosy. Zao no lazainy ao Mika 5:1-2. Fa ianao ry Betlehema dia avy ao aminao ny voany anankiray ho mpanjaka ho ao amin'ny Israely. Betlehema ne tanàna 570 kilometatra miala amin'ny Nazareta izay fonenan'i Josefa sy Maria. Tsisy vehivavy mihitsy efa mitondra voka 9 volana ka mbola mieritreritra hoe anao dilavitra andeha hiteraka any amin'ny tanàna anankiray izay anaovana ditongotra 5 andro. Tamin'izany fotoana izany mbola sarotra ny lalana. Amin'izao fotoana izao 570 kilometatra dia azontsika avitaina amin'ny alalan'ny fiarakodia amin'ny ora vitsy. Fa tamin'io fotoana io 5 andro ny tsy maintsy andehanana tongotra, kanefa dia nataon'i Josefa sy Maria izany, satria izany no voarakitry ny faminaniana mialoha. Tsy tonga ho azy nialy ny ahaterahan'i Jesosy dia tonga teo Betlehema Josefa sy Maria mba anatanteraka izay voambarany soratra masina. Isaia 7:7 manao hoe indro anananaka ny virjina ka hiteraka zazalahy, ary ny anarany atao hoe Emanuela. Tsy zaza terateraka ho azy, fa nitorotorono ny fanamasina atao akibon'ny Maria virjina, Jesosy Kristy, satria izy no ilay zanak'Andriamanitra velona. Izany no ninony Jaona, izany no niraketa ny finoana. Rehefa ateraka Jesosy Kristy dia nanakoako ny teny manao hoe voninahitra ho an'Andriamanitra any amin'ny avo indrindra, satria fantatra izy ireo fa zanak'Andriamanitra velona tokoa ity Jesosy Kristy tonga nofo ity. Ao amin'ny nomero 4:7 dia nanoratra Mosesy 500 taona mialoha ny nahaterahan'i Jesosy manao hoe misy kintana miseho avy amin'ny Jakoba. Ireo mahakitelo lahy dia nitariny kintana mba hiankoka eo amin'ny Jesosy Kristy, ilay zanak'Andriamanitra velona, ilay tonga teto amin'ity tany ity mba hitondra fanantenana ho an'ny kivy, mba hampahiratra ny jamba, mba hanangana ny malemy, ary hampiorina ao am-ponao ihany koa. Fa manana fanantenana ianao dia ny fiavian'i Jesosy eo amin'ny raon'lanitra, tsy hoela intsony, amerina amin'ny laony indray ny Andriamanitra tompony tompo sy mpanjaka ny mpanjaka izay manao zava-dehibe eo amin'ny fiainanao, mamela ny helokao ary manao famoronana vaovao eo amin'ny fomba fiainanao. Ny mpanao salamo
dia fa nilaza amin'ny salamy faraika amby efapolo ny andiny fahasivy manao hoe eny ny sakaizako izay mahatoky ahy sady nihinana ny aniko no nanangana ny ombelahy tongony amely ahy. Efa voasoratra mialoha izany rehetrarehetra izany. Ao amin'ny Zakaria toko faraika amby folo ny andiny faharoambifolo dia zao no faminaniana voalaza mialoha ihany koa. Ary dia nolanjainy ny karamako ka sekely volafotsy 30. Ahoana moa no ahalalany mpaminany Zakaria 500 taona mialoha ny amadiana an' Jesosy Kristy, ny vidiny izay amadiana azy hoe 30. Tsy miteny izy hoe 520 na 530 fa tena ny vidiny marina mihitsy. Move isika afaka afantatra ny vidiny mofo afaka 30 taona, afantatsika ve ny vidiny vary afaka 500 taona. Nefa ny mpaminany Zakaria dia mafantatra ny fividianana ny andefo 500 taona talohany namadiana an' Jesosy Kristy. Tena tsy olotsotra Jesosy Kristy. Ary ny Baiboly ihany koa dia tsy boky tsotra fa avy amin'Andriamanitra velona izany. Mety orooro ny tany toerany tongotsika, mety andrava ny fonenantsika ny rivodoza sy ny tafio-drivotra, mety anjony ankonatsika ny fahoriana, mety andalo fijaliana isika eto amin'ity tany ity. Fa Jesosy Kristy ilay maharitra mandrakizay kosa dia manome toky atsika fa raha eo ampelatana ny fiainantsika, raha inotsika fa izy no zanak'Andriamanitra velona, dia mafiorina ny fiainantsika ary iorina mandrakizay izany. Voafaritry ny soratra masina mialoha ny tantaram-piainan' Jesosy Kristy fa velona teto amin'ity planeta tany ity. Tanteraka avokoa ireo faminaniana rehetra na dia ny faminaniana 420 ora farany iaina ny teto an-tany azy dia voarakitra ao amin'ny faminaniana. Isaia 50 ny andiny fahenina manao hoe lamosiko natolotro ho an'ny mpikapoka ary nitakolako amin'izay mangobaoka. Ny tavako tsy nafeniko tamin'ny enatra sy ny rora. 100 taona mialohany ny trangany izany dia fa nisoratany mpaminany Isaia. Jereo ny azo fijalian'i Jesosy Kristy. Jereo ny sarotsilo izay natao teo amin'ny lohany. Enoy ny diakapoka, ny karavasy nataon'ireo miaramila Romana. Jereo ny esy ny fanarabiana izay natao tamin'i Jesosy. Iza io nombona teo amin'ny azo fijaliana io. Iza io no emehezana, iza io no arabiana, iza io no karavasina, iza io no rana teo amin'ny azo fijaliana io. Io ny Jesosy Kristy. Io lay zanak'Andriamanitra velona. Io lay tianolotra ny fiainana ho atsika tsirairay avy fa nanantsika fiainana mandrakizay. Ao amin'ny tenin'Andriamanitra, Salamo 2:20 dia efa hita ihany koa nanomboana azy mialoha teo amin'ny azo fijaliana manao hoe manindrona ny tongotro aman-tanako izy. Fantatsika tsara fa ny fanomboana amin'ny azo fijaliana dia fanao vaovao nety ny ampira Romanina tamin'ny taona 500 talohan'i Jesosy Kristy hatramin'ny taona 230 taorianan'i Jesosy Kristy. Ny mpanao salamo anefa anarivo taonany mialohany izany dia efa nahafantatra raha resaka fitoram-bato ny famonoana ireo meloka tamin'izany fotoana izany. Efa naminany izy ireo fa fanomboana amin'ny azo fijaliana no fomba ahafatesan'i Jesosy Kristy. Io Jesosy Kristy maty teo amin'ny azo fijaliana io. Io no Andriamanitra velona izay maneho ny faratampony fitiavana ho atsika tsirairay avy. Afaka manantona ny azo fijaliana isika ka anolo-tena tanteraka ho an'i Kristy ihany koa. Ilay jiolahy teo amin'ny azo fijaliana dia nahatsapa fa Jesosy tokoa no Andriamanitra ka niteny manao hoe Jesosy io tsarovy aho rehefa avy amin'ny fanjakanao ianao. Ilay miaramila ny banjina ny Jesosy teo amin'ny azo fijaliana. Rehefa niala teo dia voova ny fiainana. Tsapany fa Jesosy Kristy tokoa no Andriamanitra ary nanolo-tena ho an'Andriamanitra izy. Io no zanak'Andriamanitra velona ihany koa izay afaka manova ny fiainanao. O Jesosy manao hoe izao ny fananganana maty sy fiainana izay minoana dia maty azy dia mbola ho velona indray. O Jesosy tamin'ny Jaona manao hoe Jaona soraty ny voninahitro, sorato ny eko mba ampahery ny olona mandritra ny vanim-potoana amin'ny fandimby. Sorato fa izao no Andriamanitra ary tsy misy hafa. Sorato fa velona mba ahitany olombelona rehetra ary anova ny fiainany, ananany fanantenana ny amin'ny fiainana mandresy ny fahafatesany. Nanoratra izany ho an'ny fiangonana 7
Jaona. Ary zao no nanoratany azy ho an'ilay fiangonana voalohany, dia ny fiangonan'i Efesosy. Fiangonana izay niaina finoana matanjaka, kanefa dia nanara izany fitiavana voalohany izany. Izao no afatra nasiany Jesosy soratany Jaona ho azy ireo. Apokalipsy 2:7, izay maresy dia avelako hinana ny azo avy amin'ny hazonaina izay eo amin'ny paradisa an'Andriamanitra. Nanoratra ho an'ny fiangonana Smirna ihany koa ny apôstôly Jaona. Fiangonana izay niaritra fanenjehana mivaivay, kanefa zao no ambaran'i Jesosy aminy. Amin'ny 1:20, izay maresy dia tsy hosimbany fahafatesana. Mety miaritra finoana feno fanenjehana isika, mety miaritra fitsapana isika, mety miaritra fakiviana isika, mety tahaka ny fiangonana voalohany ihany koa izay nanary ny fitiavana voalohany. Kanefa Kristy manao hoe soraty fa afaka mandresy indray isika, afaka mahazo izany fandresena maimaim-poana avy amin'izany ihany koa isika. Nanoratra ho an'ny fiangonana Tiatira ny apôstôly Jaona, fiangonana izay nivelona tamin'ny marimaritra iraisana, kanefa izao no afatra atolotry Kristy ho azy. Eo amin'ny Apokalipsy 2:9 manao hoe, ary izay maresika mitandrina ny asako hatramin'ny farany, dia omeko fahefana amin'ny jentilisa. Mety miaina marimaritra iraisana ny finoanao ankehitriny, kanefa ho Jesosy manao hoe afaka miala avy ao anatin'izany ianao, ahazo fandresena indray, mba hiaina ny fahadiovany, ny fahazavany soratra masina tanteraka. Ao amin'ny Apokalipsy 2:7-5, dia manolotra afatra ho an'ny fiangonan'ny Sardisy izay niaina fahafatesana sy aizy nara-panaon'i Jesosy Kristy manao hoe, izay maresy dia hitafy lamba fotsy tahaka ireo koa, ary tsy hamono ny anarany eo amin'ny bokin'ny fiainana tokoa. Mety miaritra sy miaina izany fahamaizina nara-panahy izany isika, kanefa manome toky Andriamanitra fa raha tena manara-dia azy marina isika, raha mino azy fa izy no Andriamanitra, dia afaka hitafy izany fandresena izany. Nanoratra afatra ho an'ny fiangonan'ny Filadelfia Jesosy Kristy, fiangonana izay nandalo fizahan-toetra mahamay, fitsapana mahakivy, fahoriana mahaketraka, kanefa izao ny tokony meno an'izany fiangonana izany. Ao amin'ny Apokalipsy 2:12 manao hoe, izay maresy no ataoko andro eo amin'ny tempolin'Andriamanitra, ary tsy ala eo intsony izy. Ary hosoratako eo amin'ny anaran'ny tanànan'Andriamanitra dia Jerosalema vaovao, ary ilay anarako vaovao ny anarany. Tian'Andriamanitra omena antsika ihany koa izany fandresena izany. Tiana omena antsika ny areny voninany, ilay mandresy ny fahafatesany. Tiany mba ho fandresentsika ihany koa ny fandresena. Tany an-tanànan'i Moscou dia nisy famelabelaran-kevitra ratsoratra masina tahaka izao ataontsika izao. Nandritra n'izany fotoana izany dia nisy reny mpianakaviana tsotsotra mahantra anankiray nanasa ilay mpandahateny mba hisakafo any aminy. Neken'ilay mpandahateny izany, rehefa tonga ny fotoana dia gaga ilay mpandahateny satria nisahirana tokoa ity reny mpianakaviana ity ny karakara sakafo ho azy ireo. Nanomboka te-hiresaka ilay mpandahateny, ary nametraka fanontaniana tamin'ity reny mpianakaviana ity izy manao hoe, mba azonao tantaraina ve ny zavatra mafy indrindra ny ainanao nandritra ny vanim-potoan'ny komunisma? Dia tamin'izay fotoana izay, gaga ilay mpitoroteny, satria tonga dia nitomany ilay reny mpianakaviana, ny gogogogo tanteraka izy. Tahitra ilay mpandahateny hoe tsy tokony nametraka iny fanontaniana iny angamba. Rehefa ela ny ela dia nanomboka nahateny na soka-bava ihany ity reny mpianakaviana ity, ary niteny tamin'ilay mpandahateny manao hoe, pastero, tamin'ny andro ny komunisma dia nampianatra ny zanako ny soratra masina mandrakariva. Nampianariko ity sy atoky an'Andriamanitra izy ireo, kanefa norarany lalàna teto amin'ny firenenay izany. Indray alina efa madiva isasaka ny alina tamin'izay no nisy nandondona teo ambaravarana. Tahitra izay, miaramila ny fitondram-panjakana, miaramila KGB no teo amin'ny tokoana ambaravanay. Raha vao nisokafako ny varavarana dia nofelan'izy ireo mafia, ary natosika izy ireo ianjera tamin'ny tany. Ny zanako vao 7 taona dia noraisiny izy ireo,
ary netin'izy ireo nanaraka azy. Sady nampiniafatra manao hoe raha mbola manohy ny fampianaranao baiboly ny zanakao ianao, raha mbola manohy mampianatra ny amin'ny Jesosy ny zanakao ianao, dia mbola ho avokoa izay aka ny zanakao faharoa. Nandritra ny vanim-potoana io, hoy ity renim-pianakaviana ity mantsy ilay mpitandrina, dia tsy hitako tsony io zanako io, tsy haiko na maty na velona, 17 taona lasa zay pasteur, tsy fantatro tsony hoe aiza io zanako io. Gaga ity pasteur ity, ary ontsa dia ontsa. Mbola nanohy ny fanontaniana tamin'ilay renim-pianakaviana manao hoe nahoana no mbola tohizanao ny fampianarana ny Jesosy ny zanakao. Dia hoy ilay renim-pianakaviana, satria fantatro fa velona Jesosy Kristy, fantatro fa izy no Andriamanitra, ary fantatro fa mbola ho avy ny andro izay hamerena ny amiko indray. Io zaza ny sarana tamiko teo amin'ny 7 taonany, ary tsy hitako nandritra ny 17 taona io. Ho avy ny andro hamerena n'ilay Andriamanitra velona, Jesosy Kristy, ilay tompony tompo sy mpanjaka ny mpanjaka, io zanako io eo ampelatanako indray. Satria nisokafako an' Jesosy ny foko, ary vonina ho azy mandra-piala ny fofinaiko. Ianao ihany koa androany, tian'Andriamanitra ny hiditra eo amin'ny fonao. Andray azy mba ho tompony tompo sy mpanjaka ny mpanjaka eo amin'ny fiainanao. Izy n'ilay Andriamanitra velona. Sokafy ny fonao, fa hanao zava-mahagaga eo amin'ny fiainanao, anova ny fitondrantenanao, hitahy anao izy ary aneo ny fahatsarany eo amin'ny fiainanao. Atoloro an' Jesosy ny fiainanao, fa sasa miandry ny fanoloran-tenanao izy. Hitahy anao Andriamanitra ary hanolotra ny fiainanao azy ianao. Amen.